Salut Hortensia. Bonjour. Bonjour Dawol. Toi ile sa chisa kakeli ha? Bonjour. Bonjour. Coucou Muriel. Bonjour. Je suis en train. Merci beaucoup Dawol. Coucou Frédéric. Bonjour Aline. Bonjour Daoud, salam Daoud. Tungasu Niav. Coucou Flavie, coucou Yalbi. Taba bebe, mayen benado. Taba bebe ram. Coucou. Bonjour, salam Daoud. Ya, dan sekira saja sekai kelfa. Otum taba bebe ram mayen nara de tsimanina nora tsimayen de yabeta. Mayeno. Coucou Samira. Coucou Markela. Mayen Sarmanta, merci. Bonjour, da tsikere sa jesa kandaya muba fasayina. Anjuan. Sara da wetre zaraina kely fasahina satria fasahina mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny tsirairay. Maheno? Coucou de Dubai, Olivia, coucou Mazoli. Coucou daholinareo, merci manaraka amin'ny page Keke Bevara. Raha androany ianao vao manaraka amin'ny page dia kekeny ianareo ka dia iangaviny ianao izay amin'ny page nindro follow amin'izay rehefa misy zavatra atao dia mba mahita foana ianao mba fanohanana anay dia ino koa j'aime, commande de partage mba resadresantsika fiainana andavanandro. Matetetety avy amin'izay za atoato satria mba misimisy fotoana kely dia resaka tsangatsiaman'orana tsika tsangatsiaman'orana fa mety mba misy azo raisina kely ihany izay hitako hoe tokony anampiantsika sady fanampintsika. Raha ohatra ianareo maheno dia atombo amin'izay.
resaka fahasahina menena rehetra ave merci Gisèle confirmé coucou Marianne resaka fahasahina ny tiako tenenina eto manana anjara toerana lehibe ny fahasahina eo amin'ny fiainantsika andavanandro anisany hoe zavatra tena hitako tsy mampandroso atsika satria na za koa aza tao anatin'izay mitahotra ny contraire ny sa dia ny matahotra dia io zany tiako resahana androany hoe ina zany tokony atao manoloana an'izay zavatra izay maro amintsika matahotra tsy manana fahasahina zany tena maro na maro ny antony ao ny mety complexé amin'ny fizikany ohatra hoe ratsy tarehy be izy na be orona be na ratsy nify be na ratsy tsy haiko milaza anazy na ohatra izy hoe mitombo mihafahafa kely na ny tanany na hoe izy mihitsy ratsy tarehy kely amin'ny fiheveranao anazy fa Andriamanitra tsy nanao olona ratsy zany fa tsara daholo fa ny olona no mametra hoe ianona ratsy na ianona tsara eny na isika izao ary dia mahita an'izany hoe ianona koa ratsy iny za toetsaintsika olombelona iny fa en fait tsisy an'izay ratsy zay fa tsara daholo manana mahatsara azy daholo ny olona dia manana maharatsy anazy zany hoe samy manana maharatsy azy zany dia samy manana mahatsara azy fa ny sasany ohatra hoe hita be na miavaka be dia ny sasany miafinafina dia tsy maintsy misy foana zany point positif sy point négatif ny olona anankiray dia ny olona rehetrarehetra zany samy manana an'izay dia isika manodidina mila miaccepte an'izay hoe izy ty olona ty dia inona ny problème dia inona kosany tsara ho anazy aza mba ho anisany kosany efa ianao lefa sady hoe betsaka be ny point négatif anao nefa tsisy mihitsy na point positif mba ahafahana hoe mba hoe ahafahan'ny olona mba mitia anao zany efa misy sady efa misy an'izay problème zay mbola ratsy saina be dia na ny olona aza mitsoaka au moins raha ohatra ianao ka hoe ratsy amin'ny physique dia mba afaka mba ho tsara fanahy ohatra fotsiny izay fa tsy dia any loatra ny tiako resahana androany fa resaka hoe fahasahina eo amin'ny fiainana anisany ozy izy resaka fizika mety tsy mahasahanao dia mety ho sakana lehibe anankiray io ilaina Marie anisany sakana lehibe anankiray ny fianonan'izay ten'olo zay hoe ratsy be ratsy ty sipty araky commentaire io za manokana satria ny ainako le izy dia tiako mba kely zaraiko aminareo ny tantarako za dia anisany somary ratsiratsy nify zay fianakaviako surtout tsy vita ratsy nify fa somary complexé koa za satria bebe mony zay ihany tambola tanomboka mbola kely zany hoe raha fijerin'olona zany dia tsisy jereny fa tao anatin'izay vao mbola kely dia efa naratra ny fo amin'ny fambambanin'ny olona tany am-pianarana opaopain'ny olona en plus ianao koa olona tsy raha olona manana ianao tsy zanak'olona mpanan-karena tsy manam-bola ihany koa avy eo tsy manana goûté mbola niampy koa tamin'ny mbola kely mbola tsy mahay nininina mitambatra atao daholo zany ka fijery mpiara-monina fijery mpiara-mianatra aminao dia tena hoe tsisy ilaivananao mihitsy anisan'le vao ilikiliky ianao tao anatin'izay mety nanimba toe-tsaina be misy misedra ohatrana mety ny zanakinareo koa mety tratran'izany na zanakareo le anisan'le mpanaratsiratsy olona le mpanilikiliko olona na anisan'le vao ilikiliky na tsy zanaka ihany ary fa isika le efa lehibe ihany koa mbola misy an'izay fa matetika eo amin'ny fahazazana le izy ny tena hoe trop be dia avy eo mielefy le izy mandra-pahalehibe anao dia io zavatra io zany rehefa mbola kely io tonga dia lasa manimba be ny toe-tsain'olona anankiray ny fanaratsiratsian'ny olona anazy surtout en physiquement na tsy fizika ihany afana dia hoe tsy fahaizany fotsiny aza dia manimba olona ary mahatonga olona isitrika io mahatonga olona tsy afa-mandroso io raha ohatra ka olona tsy misaina dia toe-tsaintsika malagasy zany zay hitako tena manimba antsika zany dia ny zay toe-tsaina tsy miaccepte tsy manaiky an'izay fahasamihafana zay fa tia manambamban'olona nefa ny antsika dia mbola firenena mahanitra nefa tsika dia tia manambany malagasy mitovy amintsika
ary anisany hoe manindra-indritsika raha olona vahiny hoe manja sy tsara foana fa isika samy malagasy no mahita hoe ianona ratsy ianona tsara zay toe-tsaina manimba satria misy amin'ny olona zany a voan'izay zavatra izay izy dia tsy samy manao zavatra mihitsy eo amin'ny fiainana satria efa voadona ny sainy mbola kely dia iny zany raha ohatra ianao katratran'izay zavatra izay a dia rehefa lehibe ianao afaka misaina dia tsarovy a fa zavatra tsy mampandroso zay raha ohatra ka izay ny antony mampisikitrika anao a raha izay ny antony tsy ahafahanao manao zavatra dia mampalahelo ihany a fa mety animbanao le izy ka mila misay ianao mijoro amin'ny mahizy ianao a mety hoe tsy manana ianao a mety hoe mahantra ianao amin'ny lafo fananana ianao mahantra fa en point fortnao a mety hoe mahay ianao na misy zavatra afaka ataonao foana tsisy olombelona tsisy azo atao zany a fa misy zavatra tsara foana ny aminao any fa anjaranao ihany mamoha ny zavatra tsara ny aminao io zany tsisy mahalala ny zavatra tsara ny aminao a fa ianao ihany mamoha anazy tsy mila zany ianao mihaino an'le tenin'olona hoe ianao ohatr'izao a dia mianina amin'iny ianao dia manaiky an'iny ianao dia miandry an'iny ianao dia acceptenao iny dia tsy miraharatsony ianao zany za ve mba ohatran'ny ihany sambatra ariana tsara tare sambatra ariana mpanakarena sambatra ariana tsisy kilema zay andrany zay ataotaony olona ohatr'izao foana tsy ilaina le manetrehitra fotsiny tsara manetrehitra fa ohatrana manokana nataony olona zany za tsy manetrehitra lozako manetrehitra na amin'ny atsin'olona any a ny olona tsy afaka miatsika atsiny fa ny zavatra atao rehefa tratran'izay dia manana ambo amin'ny tsara miavina na ratsy aza miavina tsy hoe miavina tiako tenena hoe zay rehefa mahita olona ianao dia avinavina tsy izay fa tiako tenena hoe manana ny amby ianao tsy manambitamby an'izay olona izay ianao a na andeha handady rariny aminazy ianao anaiky koloniany a na andeha ilelaka ny faladiany ianao mba ho tiany a fa mila ianao a mijoro ianao hoe ity zany hoe tsy ilaina zany ianao milelaka ny faladian'iny olona iny fa mijoro ianao hoe za possible ratsy ianao a mety zay filazanao sa eo anatrehan'Andriamanitra tsara fa zao kosa ny anao point fort koa dia iny ny aseho anao zay ny zavatra ny amin'ny boky tao anatiko hoe ok za ratsy a fa za kosa mijery raha hoe ina ny azoko atao dia ny zavatra tena mba nataoko zany a tao anatin'izay fotoa izay dia rehefa ny lehibe tonga saina efa tsy zakako tsony le fanambambanina tsy fanaratsiratsiana taon'ny ankizy dia nefiko foana fa rehefa lehibe ny tonga saina dia niezaka tany ny azoko natao tamin'izany dia miezaka hoe mba fianarana ohatra raha ny ampianarana ianao dia miezaka mianatra mafy ianao fa raha mahay ianao a na raha tsy tarehibe azy ianao na tsy manana azy ianao sarotra ho an'ny olona ny ambanimbany ianao raha ohatra ianao ka manam-pahaizana raha ohatra ianao ka mahay dia sarotra ho an'ny olona ny ambanimbany ianao ka rehefa nahay amin'izay za avy eo rehefa nanomboka amin'izay zany ianao efa 16 ans 17 ans iny niezaka zany mba holohany foana dia nanomboka teo tsapako miala dôlodôlo efa ambanimbani'ny olona sy fanaratsiratsian'ny olona ary ny olona nanantona anao daholo ary tsapako hoe na le ankizy rehetra indray aza lasa tiana kokoa mihoatra ny hafa dia hisaorako anazy rehetra moa dia tamin'izay fotoan'izay natsapako tsisy olona manambanimbany dia anaty direct zany tsotra tsy olona hoe tsy malalana any ivelany dia tao anatin'izay fotoan'izay mety hoe possible koa ianao tsy mahay possible ianao tsy manana tsy voatery kokoa mantsy hoe forceny hoe tsy maintsy mahay be ianao mety mahay ianao mety tsy mahay fa tedavy foana hoe inona ny azonao atao mba ialana amin'izay zavatra izay au moins mba hanenana ny vavan'ny olona izay manaratsiratsy ianao dia azo atao sakana zany le fanaratsiratsian'olona anao indrindra ny fizikanao na tsy fahaizanao na tsy fanananao fa tadiavy zay point fortnao zay mahizy ianao mbola kely ianao dia efa mijery inona ny point fortko mihoatra n'ity olona inona ny zavatra tena hoe afaka avoakako mihoatra n'ity olona ity mba ialana amin'izay fanambambaniana totaly zay satria rehefa tsisy zavatra hoe tsara ny aminao hitan'ny olona dia automatika ny olona to dia manambambany anao zareo tsy afaka ova itsika tsy afaka niova olona tsirairay fa ny ataontsika dia miezaka mampiseho ny tsara ty amintsika mba hanenana an'izay vavan'olo izay mba hatonga antsika hanana confidence hatonga antsika atoko-tena hatonga antsika afaka hijoro fa raha ohatra ka hoe acceptenao zany izay zavatra izay dia eo ianao dia miamirodana ihany ianao dia miamirodana ihany dia tsisy zavatra azonao atao resaka zany resaka fizika iny indray resaka fasahiana amin'ny ankiray amin'ny fandraisana décision eo amin'ny fiainana anisan'ny tena manimba ihany koa
isika matahotra tsy sa mandray décision mety ho antony a dia mety fatahorana ohatra hoe le fiovan'le fiainana. Ohatra zao za efa zatra hoe ty fiainako ty a dia matahotra za andeha hiova fiainana fa misy antony maro mety mampatahotra anahy. Tsy haiko hoe raisiko ohatra aloha ataoko amin'ny fiainako foana ny ohatra satria za tsy dia mahalala fiainana ekizy fa fiainako. Dia ohatra zao za zany raha ohatra zao za fiovam-piainana zatra le fiainana atao Madagasikara dia natahotra efa mampitahorin'olona hoe za mandeha makany Koet zany a mpamono'olona tany Arabo mahery fiatsika ho faty any. Dia raha ohatra zany ka niraisiko le izay fatahoran'izay a dia tsy nandeha nakaty mihitsy za fa nataoko mibahana be tao am-poko le izy fa zaho nojereko hoe aiza ny tombontsoa azo amin'le izy a bebe kokoa ve le tombontsoa azo amin'le izy dia saza hiova fiainana satria tena miova fiainana raha tiako ny hiova fiainana tsy maintsy saza mandray décision hoe raisiko ty décision ty lohandroany a fa misy tombontsoa ao a misy risque ao a risque tsy maintsy misy isaky ny décision raisina fa anjaranao fotsiny no mijery hoe le risque io ve a mba azo mety azo elana i risque io ve mety mba misy fanantenana fa raha tsy hitanao efa risque 100% ianao fa afaty anao dia mbola ianao a mandeha any iny tsy hidirana fa le risque zany tamin'izay fotoan'izay dia hitako fa maro ny olona miasa mody any a dia za tsy mijery an'le olona mijaly fa le olona mba hoe tafody tsara ihany a mahavita zavatra nijereko dia zay na tonga ana nandeha dia ohatra koa ianao amin'ny zavatra ataonao andavanandro fa tenao hanova fiainana miala amin'ny toerana iray ianao mandeha amin'ny toerana anankiray a misy risque a misy zavatra afohinao be dia be ao a anisan'izany ny olo tianao ny zanaka ao mafy ny mamoy an'ireny a fa raha tsoky ianao ka hanova ny fiainana dia mila say ianao raha ohatra ianao ka tsy samy joro amin'izay ianao tsy samy miovy ianao a dia mitovy foana amin'ny fiainanao a ary tsisy fiovana dia nefa n'izay tsisy fiovana izay dia mijanona eo ianao ka noho izany a ilaina ny fahasahiana manova ny fiainanao akoatran'ny nyteneniko tamin'ny voalohany teo dia ilaina ny fahasahiana amin'ny mahizy ianao a na tsara ianao na rasy a dia ilaina ny fahasahiana mijoro amin'ny mahizy ianao ary lesona koa dia hoe tsy hoe mijoro amin'ny mahizy ianao fotsiny hoe izy ianao a fa mila ianao mampiseho hoe inona le tena mahizy ianao ka tokony ho tian'ny olona any aminao tokony ho foazin'ny olona any aminao zay ianao ihany mamohana iny tsisy olona ianteheranao a hamohana iny ny ataon'ny olona dia manampy anao hoe mijery hoe ianao kosa mahay an'izao a dia iny a manampy anao hoe ty zany ny ahako fa ianao ihany nefa ny tena malala hoe tia ny azoko atao dia tia za ty a dia tia ny zavatra tiako tia ny azoko atao a dia iny amin'izay ny tsarain'olona anao a fa ianao na ratsy be takin'inona rehefa manana mahizy ianao ianao tian'ny olona foana zay ny toetran'ny olona zay rehefa tafita ianao fantatry ny olona foana rehefa ohatra ianao ka hoe misy atao ianao a dia mandeha manantona anao foana ny olona fa ianao rehefa tsisy nininona mihitsy eo anatrehanao dia tsy hitan'ny olona ianao tsy efaka metsian'olona mihitsy hoe za afaka vahan'ny olona satria nahoany na ianao koa aza dia tsy miraharaha olona tsy tafita ianao io mihitsy donc ianao tsy afaka ny ametsian'olona tsy miraharahanao koa ianao a fa ny ataonao a raha te ho rarahin'olona dia mila ianao a mijoro ianao tsy afaka ametsian'olona mihitsy hoe za ambambanindra ihany tsy ilaina ny lozana mitoreo mitoloko hoe zao ny anaovan'ny olona na tsy excuse zany tsy mila excuse mihitsy hoe zao ny anaovan'ny olona na satria ianao koa ange possible mety manambanao kolaka andren'olona tsy manandre fa tsy hitanao e donc tsy excuse ny fanaovana hoe mitsetsetra zao aty fa mila mijoro ianao a dia ianao ihany tompona andraikitra amin'ny fiainanao a dia ianao mila mijoro hoe ty za dia ampiseho izay mahizy anao zay a anajan'ny olona anao fa rehefa mipotra zay tsisy afaka anambambany anao le fahasahiana koa nefany a eo koa le fahatelo a tena hitako hoe fahasahiana mila nananako a zay hoe hitako hoe mampiova zany a dia mifahasahiana misedra vavan'olona akoatra fahasahiana fiovam-piainana fahasahiana amin'ny resaka fizika dia mifahasahiana misedra vavan'olona matetika tsika amin'ny zavatra ataontsika dia matahotra vavan'olona ary vavan'ny olona io ny atahorantsika matahotra ho afa baraka matahotra sao tenen'ny anina amin'izao raha manao an'izao a dia zao daholo ny vavandrianina dia iny zavatra iny jerentsika dia alohantsika tsy manao an'ilay zavatra
dia alohantsika mijanona dia inona ny tombontsoa antsika amin'io fa dia miembotritsika. Sarotra ho aminao ny hitady zavatra foana tsy ahitana vavan'olona. Matetika ny zavatra atao dia ahitana vavan'olona, ny olona manan-karena, ny olona manam-pahaizana angambany hoe hiasa birao be na manana société be tsisy vavan'olona iny tsisy nininako, izy manana maha-izy azy izy dia tonga dia mandeha ny fiainana. Fa ianao le kely tary ambany mitady ianao tous les moyens inona ny azahoanao inona ny ahitanao tombotsoa, inona ny ahitanao fisondrotana amin'ny fiainana. Tsy ratenao mihitsy zay occasion lonao fa tonga dia raisinao daholo na inona na inona eo ny vavan'olona eken'izay misy ny vavan'olona fa anjaranao fotsiny no mijoro amin'ny maha-izy anao raha ohatra le olona mahay vava taminao nefa ianao tsy nanao ratsy anazy tsy maninona mihitsiny. Ianao tsy nanao ratsy anazy fa izy manao mahay vava mamorona n'izao rehetrarehetra zao dia mifaly ianao tokony mifaly fa sambatra ianao enjehan'zareo fa matoa ianao enjehana dia tena efa misy azo raisina zay rehefa hitan'ny olona zany ianao matoa enjehana. Fa raha ohatra ianao ka hoe matahotra vavan'olona ianao fa tena nanao ratsy kosa ianao tena nataonao le zavatra dia anjaranao fotsiny manovana iny aza matao le ratsy raha le vavan'ny olona zany ke ataoko hoe amin'ny lafindray ianao nanao ratsy afaka hovaina le vavan'ny olona zany tena ianao tsy mety zao dia afaka hovainao iny fa tsy hoe raha nahe vavan'ny olona ianao ohatra hatran'izao iny dia mitanao le izy ianao ihany mahatsapa hoe marina mihitsy le teny le olona dia mbola anao beloha ihany ianao tohizanao ihany ratsy atao fa afaka hovaina iny mba hampandroso anao dia vavan'ny olona zany amin'ny lafindray anatra le izy dia raisina fa vavan'ny olona koa amin'ny lafindray misy koa vavan'ny olona tena mikapokapoka fotsiny na mety ataonao na tsy mety dia anjaranao ianao tena le hiaran'le vava no mandray hoe tiany tsara raisina hovaina so dia anatra tiany ratsy dia tsy atao apo ilainao eny nandalo tamponao iny marary fonao fa esorina le izy tsy ataonao zany zay tsy anakobonana le izy eo amponao fa mamela an'le olona ianao fa tsy vesaranao amin'ny fonao daholo akory le izy dia raha ohatra hoe zavatra mitondra tombotsoa le vavan'le olona dia raisina fa zara izy ny teny an'izay. Fa raha zavatra hoe mampidina ambany ianao dia azo atao apo dia tsika zany mila mizaka an'izay vavan'olona izay. Nareo angamba tsy zoviana amin'ny tantaraka raha mahita daholo fa mahazo vavan'olona ambony ambany gauche droite tsy anjarako mihitsy dia hiteny za marina za diso na zao ohatran'izao na za ohatr'izao fa ny ataoko dia mijoro zahako amin'ny marina dia mijoro zany mahitsy mety hoe za diso koa indraindray tsy malala zay mahitsy aminahy fa mety hoe olombelona ihany mety tsy fantako hoe tia mahitsy ka raha hitako misy azo hovaina dia hovaiko fa raha hitako misy tsy azo hovaina dia mijoro amin'iny za satria tsy afaka hovaiko le izy dia ataoko amin'ny rariny sy mihintsiny dia zay fa tsy menao le vavan'olona ary koa tsy mamaly ratsy le izy zany ianao hoe mora toany ianao tsy maintsy mba hamaly mba hiteny ihany fa tsy azo atao be na inona andeha hamaliana ratsy be an'le olona fa mila mandroso ianao dia mila masahy misedra amin'ny vavan'olona masahy tenitenen'olona amin'ny aratsinao masahy tenitenen'olona amin'ny aratsy toetranao hoe ianao ratsy toetra tsy maninona zany rehefa tsy ratsy toetra ianao amin'ny parti aminao avy aminao ianao fantatra tsara ianao fa tsy ratsy toetra tsy sesanao saina amin'izany masahy ianao mijoro amin'ny zavatra hainao sy anananao dia iny maha-izy anao dia anjaranao mamelanjana iny mba hahafahan'ny olona mamelanjanao ihany koa ohatra hoe manao volo ohatra ny tena hainao amevilanja izay asanao zay dia hitanao fa na ny olona amelanjana azy koa fa raha ohatra hoe ianao tompony aza tsy tian'le asanao dia ataon'ny olona ahoana moa ny amelanjan'le izy. Raha ohatra ianao karaha tsy tare ohatra za zao feno tasy feno mony tarehako dia na ianao tompony aza tsy tia ny tarehanao ma izy no tianao ekeke ianao matsapa hoe ianao manetry tena ianao tsy afaka iseo amin'ilay hoe za manjakely efa hita zao fa maloto fa tsy voatery koriny zany andeha hodradradradrainao hoe za tena ratsy tarehibe moa tsy voatery koa ianao hidradradratra za tsara tarehibe fa ny tena marina dia mijoro fotsiny ianao hoe tia za sa za hoe zay za tsy menatra tsy matahotra ataonao zay ataonao fa raha zany eny ohatra vavan'olona hoe na hoe matahotra vavan'ny olona ka tsy sanjoro tsy santeny dia mety hoe be dia be ny zavatra ny close teo amin'ny fiainako mety hoe
mety hoe tsy haiko angamba ohatran'izao za tsy miteny akory hoe za tena efa ohatran'izao za tsy tena hoe tena ohatran'izao be dia be nareo ohatranahako a mbola mihoatra n'izahako ary fa za fotsy za fiainako manokana matsapa hoe tsy teto zany zahako raha ohatra ka natahotra vavan'olona fa tena za mantsola tary ambany be tary dia mbola nijanona tao ambany tao ngamba ako ary faharoa koa raha ohatra ka natahotra fiovam-piainana tsy tonga teto aho fa tena mijanona tao foana mijanona miaritra zavatra rehetrarehetra tao atao Madagasikara tao tsy hoe aty andafy ihany akory misy fiainana fa na ny Madagasikara ianao dia mila mijoro raha ohatra koa za ka natahotra ny fanaratsian'ny olona amin'ny fo ny amin'ny tarehako ny amin'ny fizikako dia tsy sananao vidéo teto za androany a satria matahotra foana hoe teneninareo ny zavatra tsapako dia ilay ankizy amin'izay reo fa tsy hatramarina dia fizikanao foana amin'izay ny tenenenao raha tsy tarehy reo raha tsy nisy dia memea sisa fa tsy ataoko mandratra fokontsony ilay izy satria nahoana tsy izany ntsony ny olona mbola mieritreritra hoe zao fizikanao fa ninao a efa mieritreritra aiza ny fiainana aiza ny fandrosoana dia misy za fa na misy zavatra voarahinareo zay a dia ny zavatra mba angatahako aminareo a aza mba itsika no isan'ilay mpanaratsy-olona aza itsika ilay anisan'ny fanambamban'olona fa reny hitan'Andriamanitra reny raha eo ary ilay fanambambaninao ahatra ataovy any an-tsainao any fa aza mamoaka vava hamparafoan'olona aza tsitsika ilay anisa manambambany zanak'olona raha ny zanakitsika manao olona an'izany dia aza dia teneny tsara anarina satria mila acceptentsika mila ekentsika fahasamihafana eo amin'ny samy olombelona rehefa nananao izay maizy anao izay a dia tsy mila manaiky kolonian'olona ianao kolonian'olona tiako tenenina dia hoe andevindevy kelin'olona angamba ny filazana azy ahoana re zany hoe ny andevindevy kelin'olona satria ataon'ny olona reny zavatra rehetrarehetra reny fanambaninanao reny a mba hahatonga anao a andadindady aminazy dia tsy hanananao maizy anao a fa mitonao azy amin'ny zavatra rehetrarehetra sy amin'ny fiainana rehetrarehetra misy izay zavatra izay ka mila mijoro amin'ny maizy anao ianao a dia mila matoky sy mihinan'Andriamanitra dia tsy mila matahotra dia izy ny ten'Andriamanitra ny fitiavana tanteraka mandrovoaka ny tahotra rehefa ohatra ianao a ka amin'ny fitiavana ary tanteraka tsara ao anatinao fitiavana dia anao tsy matahotra ninina izany tsy hoe tsy matahotra ninina tekotenena tsy hoe tsy matahotra orera tsy resaka an'ilay izy fa hoe tsy matahotra olona sy mivavan'olona ianao a fa matoky an'Andriamanitra satria fitiavan'Andriamanitra efa mameno be ao amin'ny fonao a dia fantatrao fa ianao tiany ary ianao voavonjy a dia tsy reny olona teniteny ireny akory ny anakinao aminao ny fitiavana ka tsy problème anao izay ataon'ny olona fa ianao efa ampitiavana ka ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra dia soro ny tahotra dia sahia dia fananana n'Andriamanitra fananana an'i Jesosy Kristy aloha zany tena hitako hoe mandroaka ny tahotra 100% satria efa tsapanao fa tena tiany maimaim-pona ianao na ratsy ianao na tsara dia amin'iny nananao confidence fa sarotra be moa ny anazavana anazy raha ohatra hoe olona tsy pino fa sista mba fizarana kely amin'ny fotsin'izay ny Christian Livia ho tapahako ty vidéo ty dia afaka mamerina miaina ianao any a resaka fahasahiana ilay izy atao point anankitelo a no nizaraiko eto a hoe mila manafasahina dia esorina ny tahotra voalohany mety hoe tahotra amin'ny resaka physiquement amin'ny resaka vatanao ary aratsinao amin'ny tenanao a dia eo koa ny mety tsy fahaizanao a na fahantranao a dia zany a mila samijoro ianao mamoma izy ianao a mba tsy ino ny sakana tsy ambosonao na fenona amin'ny vavan'ny olona ny sakana tsy ambosonao faharoa aza matahotra miova fiainana mandray décision a raha ohatra ka zay ny hitanao hoe manova fa aza matahotra manova miova fiainana mandray décision vaovao amin'ny fiainana satria fandraisanao décision vaovao matetika mampiova amin'ny fiainanao fahatelo a dia ny tahotra vavan'olona sy ny estenin'olona sy fanaratsian'olona iny zany a tsy atao atovy hoe afa mamela zady a dia mandroso foana dia misaotra anareo na eny an-trano farany a indrindra manindresy ny tahotra dia fitiavan'Andriamanitra ao anatinao ihany a dia fandraisanao an'i Jesosy Kristy a ianao reny mahalala an'iny a fa tsy voatery hoe mivavaka be isan'andro isan'andro ianao vao hoe manana an'i Jesosy fa
Ianao ihany no mahalala an'iny fa rehefa tena tanteraka anao lasa fiainanao izy dia ianao ihany no mahalala an'izay zavatra izay dia tsy kolonian'izan'izy ianao rehefa tanteraka ao anatinao fitiavan'Andriamanitra dia mandroaka ny tahotra rehetrarehetra dia misaotra anareo rehetrarehetra nanaraka hatramin'ny farany dia tonga anareo mijorojoro aty poète ity za mahafinaritra be mahafinaritra be dia mandehandeha kely nareo Yes. Dia bye-bye daholo